mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray atratra ity larobia fa 5 volana jolay ity. Saotra n'Andriamanitra tranontsika fa mbola manam-potoana indray fa antsika mandinika ny ten'Andriamanitra. Mialohan'ny dirantsika any amin'izany nefa dia hiara hivavaka isika. Ary Tompo Andriamanitra tianay indrindra, saotranao izay fa mbola menao anjara indray andray ny fahasoavanao sy ny famondram-ponao raha hianatra ny teninao izay. Dia mangataka aminao Tompo mba hamela ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ary aoka ny fanahinao ny hiasa ao am-ponay, ao amin'ny fiainanay, ao amin'ny fiainanay tokantrano, ao amin'ny asanay koa. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe fiderana ny voninahiny, fiderana ny voninahiny. Maka isika ny Efesiana 1:1-12 sy ny 2:12 manao toy izao anaran'i Jesosy. Ao aminy koa no nanaovana antsika olovany rehefa nitendrena raha teo isika araky ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra, araky ny ankasitrahan'ny fony mba ho fiderana ny voninahiny izay nanantena any Kristy raha teo. Amen. Tô tsy fantatry ny mpino mazava intsony ny hevitry ny maha-kristianina azy. Tô ketraky izy ireo. Mifanaraka amin'ny izay efa voalazany teo aloha dia tia Paoly hamafisina indray ny maha-kristianina azy ireo. Tsy misy mihatra mpino ny fanapahan-kevitra tampoka sy anjoanjo ataon'ireo andriamanitra isan-karazany na ny herin'ny mazika. Zanak'Andriamanitra izy ireo ary mandray fitahiana maro amin'ny alalan'i Kristy, izay mifototra amin'ny sitrapon'ny lalina sy ny fanapahan-kevitra mandrakizay n'Andriamanitra. Ny fikasen'Andriamanitra sy ny sitrapony no tanteraka eo amin'ny fiainan'izy ireo, mifanaraka amin'ny drafitr'Andriamanitra izay lehibe lavitra ho fampiraisana ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Mahazo matoky tanteraka izy ireo raha ny momba azy eo anaty an'Andriamanitra no resahany, ary azo netokiana koa ireo fitahiana omen'Andriamanitra azy. Tokony hanakoaky eo amin'ny fiainan'izy ireo ilay hafatra voizina amin'ny Efesiana 1:1-7 hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Ampitahaony fa piasa na hoe lova ny ao amin'ny Efesiana 1:1 vakitsika io araky ny hevitrao ahoana ny zava-dehibe ho an'i Paoly moa zany zavatra izany. Efa nahazo lova venao taoriana amin'ny fahafatesan'ny olona anankiray. Fanontaniana apetraka amintsika izany. Angamba namela harena sarobidy ohatra na hoe vola be ho anao ny havanao anankiray dia raha ny fijerin'ny Paoly noho ny fahafatesan'i Jesosy dia nandray lova avy amin'Andriamanitra ny kristianina, ary tonga lova ho an'Andriamanitra mihitsy koa izy tenany. Tahaka n'ilay sary anohatra ny lazaina teo, raha misy havanao maty dia mandova aminy ianao, mahazo namela harena sarobidy ilay havany iny, na vola be izy io na mety fananana be dia lasa anao zany. Dia tahaka an'izay ny fomba fijerin'ny Paoly kasika ny fahafatesan'i Jesosy. Nandray lovintsika avy amin'Andriamanitra ka tonga kristianina ny mpanaradia azy, ary tonga lova ho an'Andriamanitra ihany koa. Ao amin'ny testamenta taloha dia lovan'Andriamanitra mazana no
andraisana ny vahoaka an'Andriamanitra. Mazava zany hevitra zany ao amin'ny Efesianina 1:7 ary enona ho izany koa ny hevitra ambara ao amin'ny 1:1. Fa nirimy Paoly ny hahafantarany ny tombam-bidiny eo masin'Andriamanitra. Singa lehibe ankinan'ny maha-kristiana azy ireo manko zany ary tsy vitany manana lova amin'Andriamanitra fotsiny isika fa tena lovan'Andriamanitra mihitsy ihany koa isika rehetrarehetra izao. De mba ao aminao tokoa ne zany ary ho tsarovanao tokoa fa tena an'Andriamanitra mikafenona isika, lovan'Andriamanitra tokoa ary mandray anjara milova zay mpiray lova amin'ny Kristy ary manana ny anjara rehetra ihany koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy zavatra tokony hampahory antsika tokoa raha mbola any amin'izao fiainana izao satria lehibe lavitra ny lova zay miandry antsika ny any amin'ny fiainana miandrak'izay. Amen. Ry Tompo tianay, mbola misaotra anao ny amin'izany tenao izany, mampatsiahy anay indray fa tena lovanao tokoa zahay ary tena voavita ny ramasinao ka tsy misy tokony hanjakazaka amin'ny fiainanay raha tsy ianao rery ihany. Misaotra anao mahafoy ny zanako ilay tokana ho faty solovonanay. Mangataka amin'ny fanainao masina izahay mba hiasa am-ponay sy ao an-tsainay mandrakariva hatsapahanay an'izany sorona nataonao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.